miresaka foantsika teo hoe ratsy fa sao dia mifijery ny baiboly ny ratsy mihitsy no diso dia andaontsika hijery aloha ny fijery ny hafa ny ratsy eto amin'ny vitsivitsy any no avoakako satria tsy ho vitantsika eto le ela be mihitsy any dia vitsivitsy any no avoakako a fa ataoko kosa hoe important reto avoakako reto hoe fijery samihafa mahakasika ny ratsy voalohany indrindra ny écriture Veda ny Veda dia ohatrany hoe baiboly hindou zay a inona ny fijery ny Veda ny atao hoe ratsy amin'ny Veda dia nisy Andriamanitra namorona amin'ny hindou zany namorona le Andriamanitra dia nataony milamina daholo ny zavatra rehetrarehetra zavatra mitranga amin'izay a misy devoly ratsy-saina dia manakorotana an'io filaminan'ny kosmosy ny antsony anazy dia izay no atao hoe ratsy amin'izareo rehefa mikorotana ny création nataon'Andriamanitra dia misy ny ratsy ny analana ny ratsy noho izany dia mila manao sacrifice nareo mahita n'le film indien le Bollywood sy ny sisy reny hitanareo misy an'le sary tsy haiko misy an'le sary reny io dia manome zavatra an'iny zareo mba andaminan'iny Andriamanitra iny an'le kosmosy zay a zay le izy raha fehezana résumé daholo le ho ataoko eto a fa rehefa te handinika nareo dia afaka miditra lalindalina kokoa lasa gasy mahay mamaky Veda mantsika reo miditra toy izantsika zay ny Veda nataoko fohy kely iny fa ty Parménide ty indray dia philosophe dia ozy izy hoe le mal n'est qu'une illusion neny Parménide dia tsotra misy ny atao hoe être dia misy ny atao hoe non être ny être dia zavatra eo foana tsy miova ho maly sy an'io ary mandrakizay ka noho izany zay fiovana kely rehetra amin'le être dia ratsy daholo idirako io rehefa ery ambany ery fa tazodio fotsiny aloha zay fa iverenako io a etsy ambanimbany kely etsy fa andaontsika iresaka razoky anankiray efa niresahana kely raha tsy diso a tamin'ny faran'izany tety tiako ny teneny ty misy tantara kely certainement fa heninareo nisy profy anankiray hony a ate dia te hanapirofo amin'ireo mpianana izy zany ate zany tsy mino an'Andriamanitra te hanapirofo amin'ireo mpianana izy hoe tsy misy zany Andriamanitra zany zay le niteneniko teo hoe mahakasika amin'ny fisian'Andriamanitra mihitsy ty thème ty satria à partir an'io hoe avaizany ratsy io no hanaporofon'ny ate hoe tsisy Andriamanitra ohatr'izao no nataon'le profy zao ary tena misy ve ny ratsy ao za manao an'le profy tena misy ve ny ratsy tena misy noho izany Andriamanitra ve namorona ny zavatra rehetrarehetra noforonina zany ny ratsy raha tena misy to tsy manaikina re fa ngatsy miforonina ngatsy misy indray le ratsy misy Andriamanitra namorona ny zavatra rehetrarehetra noho izany Andriamanitra namorona ny ratsy tsy tsara zany Andriamanitra tsy Andriamanitra zany izy tsisy Andriamanitra zany andao ody ozy le olona ao arinako ahoany tsisy nangina ohatrinareo zao mihitsy le mpianatra fa misy anankiray a nanangatanany ay ahoana ozy izy le mpampianatra tsangano ianao ary ahoany zay metraka fanontaniana ozy izy ay ok ary misy ve ny atsika le froid zany ye miforonina ve le froid teo le profy dia hoe hafaafy ty zalahy mbola tsy nangatsika mihitsy ga ianao efa nangatsika ka fa ny atao hoe le froid rehefa midina ny température ny chaleur dia rehefa latsaky ny zéro izy dia zay ny tena définition ny atao hoe froid e dia maninona ozy le profy ay zao indray ary misy ve ny aizina laha kosa ozy le profy tena tsy normal mbola tsy maizina mihitsy mikipy fotsiny ange dia antsy izany ozy izy tena tsisy lumière miditra mihitsy ny atao hoe maizina zay avy eo amin'izay tsy namantso le profy
dia hoy izy amin'izay le zalahy hoe misy ve ny ratsy dia samy efa namaly an'izany kosa sika teo ozy izy zao ozy izy ary any froid dia tsy fisian'ny hafanana ntsony ny aizina tsy fisiany mazava ntsony fa ny malina kosa absence de Dieu dia zay tantara zay a le mpianatra hony a Albert Einstein fa diso zany tsy Albert Einstein zao fa tantara foronina dia ny attribuena aminazy fotsiny satria Einstein dia antsoina hoe spinoziste satria ozy izy hoe je crois en Dieu de Spinoza zay a azavaiko le point de vue le absence de la lumière iny rehefa any faraparan'ny partiako fa azavaiko aloha le Spinoza zay averin'olona fa hoe afangaron'olona amina zavatra hafa Spinoza dia antsoina hoe panthéiste inona natao hoe panthéiste ny panthéiste dia ny andriamanitra oatra ny andriamanitra tsika hoe tena personne ao a fa ny fiten'ny Spinoza azy dia hoe Dieu et la nature zany hoe ny nature dia mode de Dieu fisehoan'andriamanitra isika rehetrarehetra reo dia fisehoan'andriamanitra daholo zay a any amin'ny hazo zany dia misy andriamanitra nareo reo dia misy andriamanitra zao rehetrarehetra zao dia fisehoan'andriamanitra ho an'ny Spinoza dia ohatra ny fiainantsika dia ohatra ny zazakely mikrisa amin'ny toboggan mandeha misosotro zao fotsiny fiainana nareo mieritreritra hoe manana soa nareo fa nefa nareo asosan'ny toboggan fotsiny zay a zay ny fieritreritra Spinoza amin'ny fiainana tadidinareo tamin'izaho teto le farany iny tantarany Sisyphe isany teo tsy farany tamin'izay telo lahy teto farany février tadidinareo hoe tantaran'le razoky nanosika vato ny tantaraiko anareo iny mbola iverenantsika kely mantsiny avy eo magaga fa ohatrany hoe mifampitoy izany le ataonay telo fa zao amin'izay ohatran'iny ny fiainantsika ozy izy Spinoza tsy choix zany illusion zany choix zany fa misosa fotsiny nareo amin'ny fiainana noho izany amin'ny fiainanareo zany nareo le misosa kely iny dia misy vato tapoka le toboggan dia eritreretinareo hoe iny le mal azonareo ve nytiako tenenina fa efa zavatra tokony hitranga amin'ny fiainanareo ny iny isika ny tsy mahazaka fiainana dia lazaintsika hoe mal le sy amin'ny fiainantsika efa ohatry ny domy hitanareo le domy alahatra olona reny dia domina ohatra zao fotsiny dia miraraka daholo ohatry ny reny ny fiainana dia tsika indraindray amin'izay le tsika le domy voadona ohatra zao dia ozy izy hoe ay ratsy zany mahazo ana zany fa zavatra efa tokony hitranga amin'ny fiainanareo iny dia ny tokony atao izy Spinoza manaiky an'izay miaina an'izay fotsiny noho izany ny malina ozy izy Spinoza dia tsy zavatra objectif fa miankina amin'olona tsirairay rehefa mahazaka fiainanareo dia lasa mahazaka malina kokoa dia tsisy tsony ny malina azonareo hoe zany tsisy malina zany tsony satria mahay miaina arak'izay tokony ho izy nareo mahafinaritra e stoïcien ty efa matetika efa tenenin'ny faleto fa andao hidirantsika indray stoïcien dia zao misy boky zay tena mahafinaritra mihitsy ny boky stoïcien antsoina hoe Manuel de Pictet andao zay cité zavatra anankiray fotsiny dia azonareo ny fomba fisainan'ny stoïcien ozy izy ny stoïcien est-ce que ton fils est mort ne sois pas triste tu l'as tout simplement rendu azonareo ve zany fomba fisaina zany maty ve ny zanakao aza malahelo na verinao fotsiny izy ny fisainan'ny stoïcien dia zay hoe milamina ny fiainana ry zareo tsy teo ange ny zanakao tamin'ny voalohany nampindramina anao izy rehefa lasa izy tsikitsiky fotsiny ianao satria miverina indray izy zavatra nananao rehetrarehetra mety mbola ho esorina aminao aza kivy amin'izany mifaly fotsiny zany ny fisainan'ny stoïcien la vie tsy tena belle aloha ny stoïcien fa zay fotsiny la vie comme ça dia iainao amin'io tovitovy amin'ilay any Spinoza teo zay a noho izany a malina ozy izy a
ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Ohatr'izao ny tena fisainan'ny stoicien, hitako tena exemple mety indrindra. Ny zavatra afaka hovainao ihany ozy izy ny ataovy manahirana ny sainao, fa rehefa tsy afaka hovainao dia azo atao manahirana ny sainao. Rehefa mijery météo tsika dia ho avy ny orana dia aza menimenina, tsy afaka manova météo ianao. Sa tsy izany? Tsy hoe rehefa menimenina ianao dia mitsahatra ilay orana. Noho izany ozy izy ny stoicien, rehefa tsy vitanao mampitsahatra ny orana dia aza menimenina iainy fotsiny. Fa izay zavatra afaka hovainao no hovay. Rehefa ozy izy ianao hoe tsy mahay dia mianatra, izay miankina aminao, ataovy. Fa ny orana tsy miankina aminao, masoandro tsy miankina aminao, ianao marary tsy voatery miankina aminao, fa ekeo fotsiny. Ka noho izany, ny mal dia tokony ekena fotsiny hoe misy io. Zay tsy tokony atao manahirana ny saina. Tsara le Spinoza sy le stoicien. Fa andao Hegel avy eo mbola idirany namako ao aorianao. Fa mitovitovy amin'ny Hegel, Leibniz, dia iny no tantaraiko kokoa. Ny Leibniz dia izao, mal ozy izy dia tovy amin'io mihitsy dingana fotsiny ihany. Dingana fotsiny ihany. Ohatra, isika ozy izy Leibniz dia tsy mahatsapy izany mihitsy hoe tsara kay ny fahasalamana raha tsy efa marary. Zay zao tsika rehefa tsy marary dia tsy mieritreritra izany, tsara izany tsy marary izany. Fa miaina fotsiny, fa rehefa tonga amin'izay ilay marary dia menimenina tsika, hoe marary zany. Dia ohatr'izay mihitsy ny ratsy ozy izy Leibniz. Zavatra tsy maintsy andalovana hiapresiana ny tsara. Azonareo tsy maintsy andalovana hiapresiana ny tsara. Tsy haitsika ozy izy Leibniz miapresie an'izany hoe mafana raha tsy efa nandalo ny mangatsiaka. Tsy haitsika miapresie an'izany faly miaraka amin'ny namana raha tsy efa fantatsika ny atao hoe irery. Tsy haitsika miapresie any tsara raha tsy teo ny ratsy. Tsara daholo izy zany. Ny masdeisme indray na zoroastrisme mety fahafantaranareo anazy dia tsotra kely ny azy. Nareo efa nahita sarin'i Jesosy manao bras de fer amin'ny devoly. Efa nahita? Masdeisme ireny tompoko fa tsy kristianisme. Ny anaran'ny Andriamanitra nareo zany Ahura Mazda fa tsy le Mazda hitanareo ireny fa Ahura Mazda zay. Dia tena zany le izy, miady ny tsara sy ny ratsy, dia amin'ny farany ary inona mitranga? Mandresy ny tsara zany koa dia tsy haina. Hatramin'ny film mandresy ny tsara. Zay fotsiny io dualisme, le bien contre le mal, yin yang, fa mandresy le tsara avy eo. Tsara ny farany tantara. Gnostique, tia tena mila hainareo satria ao anaty Baiboly dia misy taratasy maromaro any amin'ny Nouveau Testament izay mamaly an'ireo karazan'olona ireo. Gnostique dia izao, afa amin'ny hoe gnos na fahalalana. Ratsy ozy izy matière, inona mahatonga an'izany? Ny zareo dia misy demiurge maromaro, demiurge natsoina hoe Andriamanitra amin'izareo. Misy demiurge ngeza be, teba be zany dia mekely, Andriamanitra kely. Le Andriamanitra kely indrindrany amin'izay ohatrany tsy dia misaina loatra, dia namorona matière. Dia ozy izy hoe hita amin'ny fa tsara zany. Izy ary zany lazainy gnostique hoe Andriamanitra ratsy zany raha hainareo. Andriamanitra tsika nge zany namorona matière, namorona n'izao tontolo izao. Ratsy ozy izy amin'ny matière satria à partir an'io foana no ivoahan'ny mal. Zay mahatonga ny gnostique privilégié ny fanahy. Gnostique amin'ny fadianina satria ratsy tia matière tia fadianina be. Sao dia misy ny fadianina reo dia tezitra amiko hoe lazainy iny gnostique. Ny gnostique dia fahalalan'ny saina ihany. Fa io matière io dia ratsy. Io izy mahatonga anareo manotra. Io matière io ihany. Ka ny mijaona i Jesosy dia lazainy fa tsy tonga nofo satria ny nofo dia matière.
matière zay a raha mamaky ny jaune nareo dia jereo tsara fa teneniny jaune mazava zay hoe diso zany tsy hitanareo misy idiran'le parménide teo amin'izay ve le izy hoe être zavatra any amin'ny tontolo ny fanahy no tsara fa ro vao matière dia ratsy ka ndray androano izy ny gnostika dia tsy maintsy foanana io matière io zay a ataonareo zany zay anafoanana ny tenanareo a ampahambonimbony ny fanahy bouddhisme dia mitovitovy amin'eny le razoky moa zany somary nakatahaka amin'ny bouddhisme razoky antsoina hoe Schopenhauer ozy izy Schopenhauer voateraky nareo mijaly mamanareo aloha fa ao akibonareo avy eo nareo miteraka tomany nareo me lehibe nareo marary nareo tena lehibe nareo miasy nareo dia mijaly avy eo nareo antitra dia mijaly avy eo nareo maty tsisy mahafinaritra mihitsy ny fiainana malina fotsiny dia zay mihitsy ny raisin'ny bouddhiste mahatonga amin'ny fiainanareo malina ngeo izy dia zao hoe mila zavatra nareo nony nareo mila sakafo tsy maintsy miasa mijaly mila akanjo nareo tsy maintsy miasa mijaly mila fanany nareo mijaly nitsika mila zavatra no mahatonga atsika mijaly noho izany malina dia ny filan-javatra azonareo e ka ny atao hoe tsara hoy izy ny bouddhiste dia tonga ny amin'ny atao hoe nirvana ny atao hoe nirvana ry zareo a satria ny bouddhiste ohatra zao mahatonga ny ratsy mebetsaka kokoa dia ny karma manao ny tsara ve ianao tsara kokoa ny fiainanao rehefa avy maty ianao manao ny ratsy ianao mety mivadika inona reny tsy tianareo vadika kadradraka nareo dia hitsahany olona fotsiny rehefa ratsy ny ataonareo rehefa manao ny tsara nareo dia mety tsaratsara ny fiainanareo fa de toute façon vao miaina nareo dia misy fijaliana ka ny atao hoe sambatra dia nareo tsy miexista intsony zay ny atao hoe nirvana zay ny bien ao ny existence dia mal ratsy eto amin'izay a le teny'le razoky resahako tamin'ny farany tadidinareo hoe Albert Camus tsy tadidinareo fa ohatrohatra n'io bouddhisme io mihitsy ny anazy hoe fiainana nge zareo tsisy ilavana azy ohatra n'le razoky manosika vato ny tantaraiko iny manosika vato ambony tendrombohitra dia avy eo rehefa tonga eny ambony eny dia miverina midina le vato dia miverina manosika an'iny ohatr'izay ny fiainantsika miezaka miasa misy problème dia miverina manosika an'iny indray manomboka latsinainy manosika an'iny tonga ny zoma mba tonga ery atapitapiny ery latsinainy indray miverina ary ambany ery zay ny fiainantsika zay ny fiainantsika hozy izy Camus ratsy ratsy fa ny ahatsara azy kosa hozy izy Camus dia mila makafy ianao manosika an'le vato isan'andro tsara mila mahay makafy manosika vato mila falifaly be anao mahita amin'ny patron anao isaky ny latsinainy zay le izy noho izany amin'ny Camus ihany koa ny ratsy sy ny tsara dia subjective noho izany afaka résumeko ohatr'izao le izy hoe amin'ny plutôt gentilisa daholo ny hitantsika teo manaikitsika ny amin'ny gentilisa dia afaka zaraina roa ihany anefany subjectif sa objectif ohatr'izao mantsy ny zavatra mitranga rehefa miteny ny gentilisa hoe ny olona rehetra rehefa tenenina zafady ny gentilisa hoe ny olona rehetra kosa rehefa mahita olona vonoina dia mahita hoe ratsy zany tsy miteny mihitsy ny gentilisa tsara ery zany famonoany olona zany tsisy an'izany dia ohatr'izao izy ny anazavana an'io théorie de l'évolution ny évolution dia miperpétuer ny vie zany hoe manao zay ampisy foana ny fiainana zay mahatonga atsika miteraka ao noho izany teraka ny olona dia mitohy ny fiainana zay zavatra rehetra manakatsakana an'io fitohizan'ny fiainana io dia ratsy zay azonareo ve zany zavatra lazaiko zany rehefa zavatra rehetra manapaka amin'ny fiainana dia ratsy lasa lôjika amin'olona hoe ratsy iny
satria ohatra hoe misy olona vononao dia tapitra zay ny lignehany dia ratsy zany iny lasa logika amin'olona zany hoe ratsy iny fa subjective ihany le izy satria izao raha misy communauté ohatra mampirafy tsy problème aminy dia tsara ve zany ny mampirafy azonareo ve ny problème n'le subjectivité hoe miankina amin'ny tsirairay ary misy mahafantatra ny atao hoe spartiate ve nareo ohatra ny guerrier grec zay amin'zareo rehefa malemilemy mizaza rehefa voateraka dia mahazo harina noho izany tsy tena marina ihany le tenen'le théorie satria ratsy zany malala ny olona hoe ratsy zany fa forcena ekena hoe tsara zany dia zay miditra amin'ny faharoa hoe sao de objectif kosa ny atao hoe ratsy tena précis hoe ty ratsy a dia ratsy misy filozofy anankiray tena manaiky an'izay mihitsy filozofy antsoina hoe Emmanuel Kant tsisy hoe tsara ozy izy a miankina amin'ny olona tsirairay fa rehefa ratsy dia ratsy fa mbola tsy d'accord ihany ny olona amin'ny subjectif satria izao izy apetrako aminareo indray raha misy efa hitanareo ty sary ty misy train dia mamono olona anankiray dia voavonjy le olona anankiefatra na mamono an'le olona anankiefatra dia voavonjy le olona anankiray tsara ve ny ataon'le olona raha mamono olona anankiray izy hamonjena olona anankiefatra mametraka fantaniana aminareo io tsara hoe sa ratsy zay ozy izy le olona amin'ny subjectif ny tsy afaka tenena hoe objectif angeny tsara fa tsara ny ataon'izany olona zany satria mamonjy olona betsaka kokoa izy